7 ireo antota taratasy voaray ny 9 ny antenimeran'ny varotra aty Tolanaro momba ny fangatahana famatsim-bola amin'ilay tetikasa ny filoham-pirenena Fiarina amin'izao dingana voalohany izao. Mitotaly 9 ho an'ny distrikany Tolanaro ary 10 kosa ny avy ao amin'ny distrikana Amboasary Atsimo izay samy alefa any amin'ny foibe nyity tetikasa ity. Aorian'izao dia isy ny sivana mialoha ifarimbona ny komite avy aty amin'ny faritra dia ny antenimeran'ny varotra, ny foibe paritry ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana sy ny foibe paritry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jona. Ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny anatanterahana ny dingana rehetra. Ampitony ny saitsika fa tsy misy hoe kiandranondrano na ohatran'izany fa tena asa madio zany ny atao ato ny fanontaniana mipetraka matetika koa moa zany hoe ahoana sao dia misy mangalatra ny projetnay. Raha ohatra zay atao amin'ny chambre de commerce zany tompoko dia tsy manana eritreritra n'izany fa raha nareo manana proof dia afaka enjehantsika zay mangalatra n'izany zavatra hoe ny foronitsika zany. Fa manazava ny dingana aorian'ny fandefasana ireto atotataratasy ireto ny solitena avy ao amin'ny foibe paritry ny indostria, ny varotra ny asa tanana. Ny dossier rehetra zay voaraintsika teto zany dia alefa makany Antananarivo any amin'ny foibe ny Fiariana, direction Fiariana. Any reo no saisissevana ao anatin'ny solosaina, ao anatin'ilay logiciel. Dia rehefa ao anatin'ilay logiciel izy dia hitatsika ao ny aty amintsika aty zany hoe reto daholo ny dossier avy any Anosy. Dia rehefa hita ao izy ao i comité de sélection régional zay vao miasa mijery an'ilay sélection n'le izy. Dia misy karazana moyenne tratra zany hoe karaha tsy tratra zany le moyenne dia mety latsaka le olona ka amin'izay fotoana zay izy mbola afaka mamerina an'ilay projet niany no averiny fa atsarainy. Eto zany tsisy date limite le izy ary tsy misy hoe première vague ty na deuxième vague fa ao anatin'ny 4 taona zany le olona afaka mametraka an'izay dossier zay foana izy. Marina fa mbola mitoy ny fandraisana ireo atotataratasy eto amin'ny antenimeran'ny varotra amin'izao fotoana izao.